seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Alleluia. Dia miarahaba anareo indray ry havana izay mianadahy zany amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny mivantana tahaka izao hidera sy hamehy voninahitra ny tompontsika indrindra hibebaka. Raha hiresaka amin'ny tompontsika androany dia tsy avelantsika handalo izy. Araka ny hira teo zany fa izy ihany no tokontsika sy herintsika, tsy manana afa-tsy ny tompontsika, tsy manana afa-tsy Jesosy tsika. Izy no angatahantsika ny amin'ny fiainantsika. Dia aza avela handalo fotsiny ny tompo androany fa raha hanolotena ho azy tsika, indrindra amin'izao tapany voalohany izao zany hibebaka tsika, hanolotra ny tenantsika amin'ny tompo dia tena hanolotena amin'ny fontsika rehetra, amin'ny fanahintsika, amin'ny saintsika rehetra, amin'ny herintsika rehetra, ka aza avela handalo izy zany fa araroantsika ny tompo fa eto amintsika izy, manarika antsika izy amin'izao fotoana izao. Dia alohan'ny hibebahantsika zany dia hovakintsika ny tenin'ny tompo izay nomeny fanahy masina androany indray hibebahantsika ny ao amin'ny Ezekela 4:20. Ezekela 4:20 ny 1 ka hatramin'ny 9. Izay ihany aloha zany vakintsika ny Ezekela 4:20 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Hoy zany ny lohateny eto amin'ny baiboliko hoe tsy maintsy manary ny sampy ny Israely. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nisy lolon'ny Israely tonga tao amiko ka nipetraka teo anoloako, ary tonga tamiko ny tenin'ny tompo hoe: ry zanak'olona, ireto olona ireto dia efa nampiorona ny sampiny ao am-pony, ary ny fahatafitonana mahameloka azy dia apetrany eo anoloany. Moa anaiky anontaniany reto va aho? Koa mitenena aminy hoe izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra. Ny amin'ny olona rehetra amin'ny taranak'Israely izay mampiorona ny sampiny ao am-pony ary mametraka ny fahatafitonana mahameloka azy eo anoloany ary manatona ny mpaminany,
izao tompo no hamaly azy araky ny habetsaky ny sampiny, mba hisamborako ny taranak'Israely amin'ny fony satria efa niembotra niala tampoka izy rehetra noho ny sampiny. Koa lazao amin'ny taranak'Israely hoe izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra: mibebà dia mialà amin'ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra, eny mialà aminy. Fa na iza amin'ny taranak'Israely na amin'ny vahiny izay mivahiny eo amin'Israely no misaraka amiko ka mampiorona ny sampiny eo am-pony ary mametraka ny fahatafitohinana mahameloko azy eo anoloany sady manatona ny mpaminany an-tany amiko, dia ny tenako izao tompo ihany no hamaly azy. Hanandrina izany olona izany ny tavako ka ataoko mahita loza izy mba ho famantarana sy ho ateny ary ho fongorako tsy eo amin'ny oloko izy dia ho fantatrareo fa izao no tompo. Amen. Mampatahotra ny tenin'ny tompo izany ary mivantana amintsika. Eto izany dia Ezekela ihany mbola nomen'ny tompo amintsika, izay mpaminany mitarika mitory ny fibebahana. Eto izany dia mbola manamarina kely satria misy fanontaniana mipetraka maro amin'ny fahitantsika amin'izao fotoana izao zany, betsaka ny mpaminany prôfeta na hoe prôfetesa miseho amin'ny YouTube na amin'ny Facebook na amin'ny zavatra maro, fa mila mitandrina zany tsika. Mety tena mahita ny zavatra ny ho avy izy na mety hoe maminany ny zavatra hisy, fa ny tena atao hoe mpaminany teo amin'ny taranak'Israely teo anatren'Andriamanitra dia ny mitory ny fibebahana. N'iza mpaminany izay niseho teo amin'Israely na ny apôstôly na Jesosy ary, Jesosy dia anisan'ny mpaminany. I Jona mpanao batisa dia naminany, dia inona no teneniny zareo vao nanomboka nitory izy: mibebà hozy izy dia aoka atao batisa ianareo. Zany hoe raha mpaminany tsy mitory ny fibebahana fa mitory fahitana fotsiny dia mitory ny fitahiana. Zay zany tena misy matetika amin'izao fotoana izao. Ho tahiny ianao dia ho ambinina ianao dia hiala aminao le olona miady aminao, le olona ry miady aminao fa ho enjehana izy, ty olona ty no ratsy. Zay matetika no hitan'ny olona matetika mpaminany, fa tsy mitory le fibebahana. Ianao tsika tsiraray avy no mila mibebaka eo anatrehan'ny tompo. Eto jerena kely zany andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nisy lolon'Israely tonga tao amiko ka nipetraka teo anoloako ary tonga tampoka ny tenin'ny tompo. Eto zany dia tena hoe olona mahafantatra ny tompo mihitsy, mahafantatra n'Andriamanitra lo olona zany ray aman-dreny mahafantatra ny tenin'Andriamanitra mihitsy no te hiresaka amin'ilay mpaminany satria te hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izy. Dia inona tonga tamin'ny Ezekela ny tenin'ny tompo dia hoy izy hoe andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy: ry zanak'olona, ireto olona ireto dia efa nampiorona ny sampiny eo am-pony ary ny fahatafitohinana mahameloko azy dia apetrany eo anoloany, moa anaiky anontanian'ireo va aho. Zay zany mila mitandrina isika hoe marina hoe tsara zany manontany ny mpanompon'Andriamanitra, fa ny tsiraray avy raha tsy tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy hamaly azy ny tompo. Na dia manontany ihany koa ary, mety hoe anjany dia anontany ny mpanompon'Andriamanitra, anontany le mpaminany, fa hamaly azy ve ny tompo? Tsy hamaly hozy izy. Ary izy dia nitenenina eto hoe reto olona reto dia nampiorona ny sampiny eo am-pony. Le sampy eto fantatsika ny sampy voalohany indrindra, ny sampy mazava amin'ny olona angambany hoe manao sampy manisy ravaka kely aty na manisy zavatra atao any anaty paosy eny aravahana na atao fiaingona, fiarovana. Zany no mety heverina foana hoe sampy. Fa eto dia hoe sampy ao am-pony, zany hoe le fontsika mihitsy zany no misy ny sampy. Dia ny sampy ao am-pony Jesosy mihitsy ny teny hoe raha misy tiany rainy, tiany reniny, tiany vadiny, tiany zanany mihoatra anazy dia tsy mpianana hozy izy, tsy manara-dia azy. Dia le sampy zany ny fontsika dia le fitiavana ny tompo. Zay no mahatonga anazy miteny hoe didy tena hoe tena lehibe hozy izy, sady voalohany dia mpiavy ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Ny fontsika io zany mila tandremana tsara fa ao am-po ao, mila mitandrina.
raha tia zavatra mihoatra, eo le fitiavana dikan'izay le ao am-po ty a, de le fitiavana ny zavatra tianao mihoatra an'Andriamanitra. Tianao loatra ny sakafo, tianao loatra ny fiaingona, tianao loatra ny zay natao fijejojoana endrika ivelany, na ny arak'le teny teo na ny vady aman-janaka ary ka tiana mihoatra an'Andriamanitra dia sampy zany, lasa sampy ao am-pozy izy. Ary fatafitohinana mahameloka azy dia apetrany eo anoloany. Zany hoe tena zavatra mipetraka ao alohantsika manakana zany zay le sampy, raha le sampy hita maso zany zay apetraka eo anoloana dia manakana ny tavan'Andriamanitra, tsy ahitany ny tavan'Andriamanitra indrindra, mahatonga anazy miteny hoe tsy hena hozy izy. Mahatonga anazy miteny hoe zany hoe moa anaiky anontanian'ireo fa aho. Zany dikan'izany hoe tsy hainy ny tompo na de anontany ary ianao satria tsika zany mihoatra le fitiavana olona. Fitiavana olona, fitiavana anaram-piangonana ohatra koa. Hoe zay de tsy miala am'ty anaram-piangonana ty fa ty ihany ny anay tato ny razanay teto ny nahitanay ny tompo ohatra, mety tena nahita ny tompo tao tsika fa tsy ao izy amin'ny anaram-piangonana fa ao amintsika. Araka ny teny hoe nareo hozy izy ny tena tempoly dia raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra de ho simbany koa. Ka zay zany ny tenin'ny tompo eto hoe tandremo ny amin'ny fotsika ary averiny matetika rehefa avy eo fa voakiko toizako ny ten'Andriamanitra andiny faefatra hoe koa mitenena aminy hoe izao lazain'ny tompo Andriamanitra. Eto zany dia Ezekela no namalian'ny tompo. Andriamanitra zany mamaly ny mpanompony zay tena hoe mifikitra eo aminy zay le hoe mpaminany raha le mpaminany zany de natao hoe mpitily. Ny mpitily koa de tahaka an'izao atao zao. Raha mitory sy manambara ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fahamasina sy fahamarinana zany am'izao vidéo zao zay mianadahy ohatra dia asainy manambara ny fibebahana zay mahatonga antsika eto amin'ity fiaraha-bavaka ty dia manomboka amin'ny fibebahana foana aloha. Tsika zany tsy hoe tsy midera an'Andriamanitra, tsy misaotra ny tompo amin'ny zavatra ataony fa tsy mihaino ny olona tsy masina izy. Misy ny fiaraha-bavaka sasany tonga de midera, mety tsara midera ianao, faly ianao fa mideran'ny tompo nefa ianao tsy mibebaka, tsy mifona teo anatrehan'ny tompo, tsy mihaino ozy izy. Zany teniny mazava eto ny teniny moa anaiky anontanian'ireo fa aho lo olona tena hoe olona ambony eo amin'ny zanak'Israely no nanontany ary olona tena hoe manana maha-izy azy reo fa tsy heno izy satria mametraka ny sampy ao am-pony. Zany hoe tsy mametraka an'Andriamanitra alohany mihoatra ny fony zany ny fitiavana an'Andriamanitra ataony ao aoriana ny zavatra hafa. Andininy toizako ny andininy faefatra teo amin'ny Jesosy hoe ny amin'ny olona rehetra amin'ny taranak'Israely zay mampiorona ny sampy ny ao am-pony ary mametraka ny fahatafitoerana mahameloka azy eo anoloany ary manatona ny mpaminany, izao tompo no hamaly azy araka ny habetsaky ny sampiny mba hisamborako ny taranak'Israely amin'ny fony satria efa mihembotra miala tampoka izy rehetra noho ny sampiny. Zay zany l'izy. Le zavatra ao am-pony eo, ny sampy ao am-pontsika eo ao amin'ny fon'ny olona eo, averiny matetika le ao am-pony satria ny fontsika mihitsy no itoeran'ny sampy. Tsy le sampy zany anankiray, sampy efa le fanompo-tsampy fantatsika tsara hoe miantso ny razana, miantso ny fanahy hafa mihitsy zany de efa sampy hafa zany. Ny fanompoana hafa, ny fanaovana ny famadihana zay miantso ny razana, miantso ny fanahy maloto, zany efa sampy hafa fa ny fon'ny olona zay feno loto dia mila esorina eo anatrehan'ny tompo fa zany ozy izy dia fahatafitoerana manameloka azy zay apetrakintsika eo alohan'ny tompo tsy ahafahantsika mihaona aminy. Andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa lazao amin'ny taranak'Israely hoe izao no lazain'ny tompo Andriamanitra, mibebà dia mialà amin'ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra, eny mialà aminy. Zay zany arak'le teny teo hoe maminany, zay ny tenenin'ny tompo zany amin'ny mpaminany Ezekela eto hoe mibebà. Tsisy afa-tsy zay ihany mibebaka, mila mibebaka tsika miverina amin'ny tompo dia mitady azy. Tsy atao kilalao ihany koa izy hoe hibebaka androany de hiverina rapitso de hanao fanahiniana koa amin'ny fahotana fa tena hoe rehefa mibebaka dia miala, mangataka ny rahan'i Jesosy zay angatao ny rahan'i Jesosy. Raha zao ianao zany vao mivavaka na hoe mbola tsy nanaraka teto dia atao koa zay. Ny rahan'i Jesosy zay narotsany teo amin'ny hazofijaliana
Zay ny isaorantsika ny tompo. Eto zany de hoe eo aoriana kely eo hoe misy na ny taranak'Israely na ny olona hafa firenena zay manaraka anazy mipetraka ao aminy dia nasain'ny tompo ny bebaka daholo. Tsika dia ilay olona hafa firenena ankoatran'Israely fa noho Jesosy Kristy nameny rano teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana zao tontolo zao, zao rehetra zao zay mitady azy, zay mino azy dia voavonjy sy voavela heloka tsika. Ka zay no anatsoina antsika ny tompo hibebaka tsika avy eo teneny mety hoe mibiba dia miala amin'ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra eny miala aminy. Aminaran'i Jesosy ny 17 fa na iza amin'ny taranak'Israely na amin'ny vahiny zay mivahiny eo amin'ny Israely no misaraka amiko ka mampiorona ny sampiny eo am-pony ary mametraka ny fahatafitiorana mahameloko azy eo anoloany sady manatona ny mpaminany anontany amiko dia ny tenako izao tompo ihany no hamaly azy. Zay zany indraindray zany hoe amin'ny fahotana de miafina ao ambadiky ny mpaminany, miafina ao ambadiky ny mpanompon'Andriamanitra. Hoe aleo mody manontany an'ilay mpanompon'Andriamanitra na hoe ahoana fantatra zao mihitsy. Ny fahotana zany efa fantatra hoe rehefa hota samy mahafantatra daholo ny olona tsirairay avy. Raha mbola tsy mahafantatra tsika dia betsaka ny fampianarana amin'ny vidéo zany hoe ireto tandrefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny amin'ny araka ny efa voateny teo ny amin'ny fanompoan-tsampy ny fivavahana amin'ny hazo, fivavahana amin'ny sary vato na amin'ny sary amin'ny rindrina fotsiny ary de efa fanompoan-tsampy zany. Ny finoana amin'ny zavatra hoe etỳ antany mihoatra an'Andriamanitra efa voateny teto ampatsiron'ny fanahy masina eto amin'ny resaka mpiandry. Io zany tsy mamenatra ny teny an'izany fa misy de mino mihitsy fa hoe le akanjo masina zay namasin'ny olona de iny de masina de tahitahina mihitsy atao ambony toe apetraka amin'ny toerana avo tsy azo atao ininona fa hoe le akanjo masina de rehefa manao an'ilay akanjo masina de lasa masina tampoka le mpiandry na de nanota sy nanao ratsy ary. Tsy ny akanjo ny masina fa tsika tsirairay avy. Ary na tsy manao an'ilay akanjo masina tsika rehefa masina eo an-tren'Andriamanitra de ao amintsika izy. Teniny zany any amin'ny Jona 4:12 eo aminareo mandrakariva hozy izy ary ao anatinareo. Zay ny fanahiko izay apetraka ao aminareo. Dia inona no teneniny eto? Anandrona zany olo zany ny tapako ka ataoko mahita loza izy mba ho famantarana sy ho ateny ary ho fongorako tsy eo amin'ny oloko izy ka ho fantatrareo fa izao ny tompo. Zay le tena mampatahotra. Tena ho fongoran'ny tompo tsika. Teny mazava eto ny teny zay le teny amin'ny baiboly, ny tenin'Andriamanitra zany zay napetrany eto amin'ny baiboly eto dia teny anambarany ny sitrapony. Ho fongorako hozy izy dia ahita loza. Tena mampatahotra zay le hoe tandremo mieritreretika zany hoe ny mpanota hoe Andriamanitra ny tompo dia manafay, manasazy nizaniza manota eo anatrehany. Na mino ianao na tsy mino, mety tsy mino ianao mety tsy fahaizan'ny tompo zany indrindra rehefa olona mahafantatra azy. Eto moa zany taranak'Israely ny tenenina. Indrindra raha tsika efa mahafantatra mbola manao ota fanahiniana de tena aingana mihitsy ny famaizan'ny tompo. Ka fotoana zany zao hiverenantsika amin'ny tompo, hibebaka tsika, hifona amin'Andriamanitra, handoalika. Araky ny teny tery amboloany hoe fotoana zao tsy avelantsika handalo foana ny tompo androany fa hibebaka eo anatrehantsika, hifona eo anatrehany ka dia handoalika tsika samy mibebaka eto anatrehan'ny tompo ny fahotanao amin'ny sampy indrindra ny fontsika zany zay tia zavatra mihoatra noho ny tenin'Andriamanitra noho ny tompo. Tia araky le teny teo na tian'ny olona mihoatra ny tompo ary tia fiainana, tia rehare, tia fifaliana mihoatra n'Andriamanitra dia zany ozy izy dia fanamelohana fahatafitianana mahameloko azy apetrakantsika anoloana ka tsy hiaina izy. Ka dia andehantsika tsirairay avy handoalika, hifona eo anatrehan'ny tompo, hibebaka de avy eo tsika hangataka ny rahan'i Jesosy. Angatao koa ny rahan'ny tompo hanadio anao. Ny rahan'i Jesosy io de tena manadio tokoa araka ny teniny ihany koa fa raha ny zanako hanafaka anareo de ho afaka tokoa nareo ka de rahan'i Jesosy angatao avy eo rehefa tena mibebaka ianao mifona hiala amin'ny fahotana ary indrindra hitsangana koa tsika avy eo ho sahany tsirairay avy handroaka ny asan'ny maizina. Ny devoly koa de tsy kely lalana mametraka ny tahotra, mametraka ny henatra, mametraka ny fahotana ihany koa anatin'ny fo sy ny fanahintsika eo
ka dia roa ohatsy izy ny devoly dia andositra anareo ka dia andehantsika tsirairay avy andohalika hibebaka eo anatrehan'ny tompo hifona aminy. Eny tompo, reto izay tsirairay avy manisy teny eto anatrehanao mandohalika fona aminao amin'ny fahotanay, indrindra ny fonay tompo, feno sampy ao anatin'ny fonay satria tsy mino izay voalohany indrindra, tsy mino fa ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay Andriamanitra nahazo izao rehetra izao, ianao ilay Andriamanitra mahita anay tompo fa miafina, tsisy miafina aminao ny ao am-ponay, ao am-po tsy miloaka ozy ianao amin'ny fisainanay dia hitanao daholo, tsisy miafina aminao ny ataonay tsiraray avy, indrindra ny ataonay amin'ny maizina na dia tena mahamenatra ary dia ianao mahita ny miafina rehetra, mahita izany ianao ary teninao izany androany tompo hitanao ny fonay ary tsy mihaino ianao, tsy mihaino mpanoty ianao ozy ianao tsy mihaino, izany no hevitra mampisaraka anareo amiko ary tsy mihaino izay mpanoty ianao ka dia izany no hanatonana anao ankehitriny manesy tena aminao izay tompo mifona aminao, fona aminao izay, fona aminao amin'ny fahotana rehetra, amin'ny fahalemena, indrindra ny fonay maloto, fonay ratsy, zavatra nalehan'ny tongotray nandehanany tongotray nindraisy ny tananay ka mitondra fahalotoana, mitondra fahalotoana amin'ny fiainanay, amin'ny tenanay, mitondra fahalotoana ao amin'ny fonay, zavatra hitanay amin'ny masonay Jesosy ny zavatra nijerena ety amin'izao tontolo izao, ny fahazarana ratsy amin'ny fijerena, indrindra amin'izao fijerena ny zavatra misy amin'ny televizion, amin'ny telefônina, amin'ny zavatra misy dia fonana aminao raha mijery zava-poana, mijery fahalotoana dia fonana aminao androany esory izany satria mitondra loto, mitondra fahatafitonana hozy ianao manameloka anay ny sampy rehetra, mampisaraka anay aminao izany, izany no hevitra mampisaraka aminao tompo ka dia entinay aminao ny fijerinay, ny masonay izay ratsy, ny vavanay miteny fitaka, ny vavanay miteny lainga, ny molotray mandainga ny lelanay mibedibedy foana dia hifonana aminao androany esory izany ankehitriny mangataka aminao indrindra ny rà ny zanakao Jesosy Kristy hanadio anay tsirairay avy, sasao amin'ny ranao izay Jesosy, ianao tokoa nanolotra ny tenanao nandatsaka ny ranao hanadio anay ka dia diovy amin'ny ranao soa, sasao izay ho hafa-keliko diovy izay ho afa-pahotana esory izay tianao rehetra, ny amin'ny ataonay rehetra tompo, ny amin'ny tenanay, ny amin'ny alain'ny tongotra, ny raisy ny tanana, ny enohon'ny sofina, ny hitan'ny maso, ny zavatra noteneninay tompo asory izay tianao rehetra satria tsy heno anay ianao, tsy heno ianao ianao tompo ka te hihaona aminao izay, te hahita ny voninahitra ao izay ka dia mamindrafo tompo, misaotra indrindra amin'izao fotoana izao satria raha tena mibebaka aminao izay dia ianao tokoa hanadio anay amin'ny fahotanay rehetra ka dia ny ranao Jesosy, ny ranao ampy manadio mangatahanay, mangataka ny ranao Jesosy hanadio tanteraka esory izay tianao rehetra, indrindra ny ao am-ponay, ny fitiavana n'izao tontolo izao, ny fitiavana tafahoatra tsy araka ny sitraponao ny ankonanay dia tianao izay tompo hitodika aminao, ianao irery ihany no Andriamanitra anton'ny zavatra rehetra, ianao ny tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, ianao no miendrika ho deraina, ianao no miendrika ho tiavana ka dia tehirizo ny fonay tompo ity anao, ity anao ka dia misaotra amin'ny ranao manadio, dia misotro ny ranao izay Jesosy araka ny teninao fa ny ranao no tena fisotro, misotro ny ranao Jesosy, ny ran'i Jesosy no sotroina ary ny ranao Jesosy manadio, ny ranao mandoro koa, mandoro izay tianao rehetra ao anatinay, misotro ny ranao Jesosy handoro izay tianao rehetra, handoro ny aretina, handoro ny fahazarana ratsy, handoro ny fahazarana tsy araka ny sitraponao, ny sampy rehetra, ny sampy ao anatin'ny fonay atorana amin'ny ranao Jesosy ary sasao izay ho hafa-keliko, sasao izay tompo diovy izay ho hafa-keliko, sasao izay ho afa-pahotana dia matoky izay fa ianao hanadio anay, ianao manadio manavao misaotra mamela heloko isan'andro, misaotra mamindra fo. Eny tompo ka izany indrindra no asahinay hitsangana handroaka ny asany maigina koa. Roahy ny devoly hozy ianao dia handositra anareo izy, roahana ny devoly any amin'ny farihy mirehetrafo, any amin'ny efitra any no androana ny devoly. Dia izany no hitsangananay tompo androana ny asan'ny maizina, inona fikasan'ny devoly, inona fikasan'ny satana mampiherikerika fahazarana fomba ratsy rehetra dia roahana sy didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho any amin'ny farihy mirehetrafo, mivoaka ny satana, hiala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta
Ivoaka ny Satana, torana amin'ny ran'ny Jesosy Kristy avy Nazareta ny Satana sy ny devoly. Miala ny fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy, ny sampy, ny fitiavaka-rena, ny fitiavana an'izao tontolo izao, ny fitiavana an'ity teny ity mihoatra an'Andriamanitra, dia torana sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any aoriana rehetra. Mivoaka nareo Satana, miala ny devoly rehetra, tsy hanakely, tsy hanapahefana amin'ny tenako, tsy hanakery amin'ny fanahiko, tsy hanjaka amin'ny tenako manontolo, amin'ny tongotro, amin'ny tanako, amin'ny sofiko, amin'ny masoko, amin'ny lelako, amin'ny vavako, ny asan'ny devoly Satana, tiana sy roahana amin'ny Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Any aoriana rehetra ny Satana sy ny devoly, andrahan'i Jesosy andrakotra, andrahan'i Jesosy andrakotra, andrahan'i Jesosy mandoro ny asan'ny maizina, rahan'i Jesosy mandoro ny asan'ny Satana rehetra, devolin'ny Belzebova, devolin'ny Losifera, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any aoriana rehetra, tsy hanakely, tsy hanapahefana, rahan'i Jesosy andrakotra, rahan'i Jesosy hanadio tanteraka, rahan'i Jesosy Kristy hanavao ny tenako, hanavao ny fanahiko, rahan'i Jesosy andrakotra hatramin'izao koa mandrakizay. Sotra Tompo, misaotra amin'ny rahanao, sotra ny rahanao manadio, sotra ny rahanao manavao, sotra ny asan'ny Satana, izay fandroahana teo, ndroasan'ny devoly, inona fikasan'ny Satana, ny fanakanana, fampisarahana, devoly fampisarahana, devoly mitahotra, devoly mitondra tahotra, devoly mitondra henatra, tsy ahafahana mijoro, tsy ahafahana manaraka ny tompo, dia potehina sy didiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny asan'ny devoly Satana, roahana ny Satana, devoly fampisarahana koa, fampisarahana amin'ny ankonana, fampisarahana amin'ny tokantrano, fampisarahana amin'ny tenako, amin'ny fanarahana ny tompo, dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy any aoriana rehetra, fampisarahana amin'izao fanompoana zao, ny asan'ny Satana, ny fampisarahana, ny fampierikeriana rehetra, dia tiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any aoriana rehetra, tsy hanakely, tsy hanapahefana, amposy amin'ny sainay, devolin'ny Losifera, devolin'ny Belzebova, ny zazavavindrahy, ny fahazaran-dratsy, fomba ratsy, ny fahavetavetana rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy, fatorana amin'ny anaran'i Jesosy, atsika any aoriana rehetra, tapatapahana, tapatapahana amin'ny rahan'i Jesosy, tapatapahana amin'ny rahan'i Jesosy, ny asan'ny devoly Satana, ariana sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any aoriana rehetra, fa ny fanahy masina ny anjaka, ny rahanao Jesosy andrakotra tanteraka, voninahitra ao niseho, voninahitra ao niseho amin'ny fiainanay, mandresy izay Jesosy, mandresy izay manana anao, mandresy izay noho ny rahan'i Jesosy, no nianaranao Jesosy Kristy, dia mandresy izay ary ianao no asambatra, ianao no deraina, ianao no mena voninahitra, ianao mamaly vavaka, ianao mamindra-po, ianao ny saorana Tompo, misaotra amin'ny rahanao manadio, misaotra amin'ny rahanao manavao, dia ny Satana sy ny devoly efa resy, tsy hanakely, tsy hanapahefana ny fiainanay intsony, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny tokantranoko, tsy hanjaka amin'ny fianakaviana, tsy hanjaka amin'izao fiaraha-bavaka izao, miza manantona anao, bebaka, vonona hiala amin'ny fahotany rehetra, dia ny Satana sy ny devoly amin'ny fony, amin'ny fanahiny, amin'ny fanarahana izao tontolo izao, potehina sy didiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any aoriana rehetra, fa ny rahan'i Jesosy no mandrakotra, ny rahan'i Jesosy manadio tanteraka, manavao, dia ianao Jesosy ny rahanao hikoriana ao anatin'ny fonay, rahanao hikoriana ao anatin'ny fonay, fanahy masina, hiasa ny voninahitra ao niseho manomboka izao, dia misaotra indrindra Tompo, misaotra indrindra fa ianao miasa, misaotra fa ianao mamaly vavaka, misaotra fa ianao mamindra-fo, manadio ianao, tsy mijery anay araky ny fahotanay ianao, tsy mijery anay araky ny fahotanay, araky ny faharatsiana, fa mamindra fo mandrakariva, ary ianao rehefa tia dia tia hatramin'ny farany, teny aminay ianao, fa sambatra izay vao efa ho ela fa tsy voasarona amin'ny fahotany, izay tsy sain'ny Tompo eloko, dia izay saina eloko intsony izay Tompo manomboka izao, fa olom-baovao, olom-baovao, efa lasa ny zavatra teo aloha, fa dia fiainam-baovao, fanahy vaovao no ampitoerina ao anatinay, fanahy masina midina ao anatinay, mitoera ao anatinay fanahy masina, manjakà fonay tsirairay avy, manjakà amin'ny sainay, amin'ny fanahinay, ianao niseho, voninahitra ao niseho, aleloia, aleloia, misaotra amin'ny valim-bavaka, misaotra amin'ny famindram-po, hoy ny Tompo amintsika, hoy ny Tompo amintsika, fanahy masina miteny amintsika, ao amin'ny Ezekela 4:30, manomboka amin'ny 5:20 ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa lazao amin'ny taranak'Israely hoe, izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra, tsy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina,
izay nohamavonareo tany amin'ny jentilisa izay nalehanareo. Ho amasiniko ny anarako lehibe izay nohamavonareo tany amin'ny jentilisa. Dia ho fantany fa izao Tompo, hoy ny Tompo Andriamanitra, rehefa miseho masina eo imasony aho amin'ny ataoko aminareo. Fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny falotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo sady esoriko amin'ny nofo nareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo. Ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo handeha araka ny lalànako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Ary onona any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo. Ho oloka ianareo ary izao ho Andriamanitrareo. Ho vonjeko ho afaka amin'ny falotonareo rehetra ianareo. Antsoko tsy ataoko vokatra ny vary ary tsy andefasako mosary intsony ianareo. Ataoko vokatra kosa koa ny voankazo sy ny vokatry ny saha mba tsy ho voalatsan'ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Dia ho tsarovana-nareo ny lalan-drasinareo sy ny fanaonareo tsy mety, ka arikorika anareo ny tenanareo noho ny fahadisoanareo sy ny fahavetavetanareo. Tsy noho ny aminareo no anaovako izany, hoy ny Tompo Andriamanitra, aoko ho fantatrareo izany, koa menara sy mangahiaza ianareo noho ny lalanareo ny taranak'Israely. Amen. Izany ny tenin'ny Tompo amintsika. Raha tena mibebaka sy mifona teo anatrehany marina tsika dia mamindra fo sy mamela helika izy ka dia omeny izany fahasoavana izany, esoriny amintsika ny fo vato ka dia omeny fo nofo, ataony madio tanteraka tsika ary araka ny teny teo dia dioviny araka ny rahan'i Jesosy izay nanadio sy manavao amintsika. Dia mahereza Tompoko, mahereza, aoka tsy hiala amin'ny Tompo, aoka tsy ho variana amin'izao fiainana izao. Efa akaiky ny fiverenan'ny Tompo, betsaka ny fakam-panahy fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany izany no vonjena hozy ny Tompo. Ka dia aoka isika samy haharitra amin'ny fanarahana ny Tompo dia hitahiry ny tenantsika amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinana, ka dia hiseho ny voninahitry ny Tompo. Ho hitanao izany, atao ho hitanao, ataoko ny tenin'ny Tompo miteny, ataoko hitan'ny olona izy ny mahasamihafa ny manompo sy ny tsy manompo ahy, ka ataovy angatao amin'ny Tompo fa hiseho ny voninahiny amin'ny fiainanao dia esoriny amintsika hozy izy ny mosary, ny fahantrana, ny aretina, ny loza, fitahiana sy famindram-po. Araka ny teny teo, tsy miandry fitahiana fotsiny tsika fa famindram-po indrindra sy famelan-keloka no men'ny Tompo amintsika mandrakariva. Ka dia voninahitra ho amin'ny Tompo iray ihany. Misaotra Tompo, misaotra anao Say Jesosy, mamindra fo ianao, misaotra mamela heloka, misaotra amin'ny fitiavanao, misaotra fa tianay isan'andro ianao, misaotra fa ianao rehefa tia dia tiana ianao hatramin'ny farany. Misaotra indrindra Tompo, voninahitra ho anao iray ihany. Aleluia, aleluia. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny indrindra sy ny famindram-po ianao anay isan'andro. Misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. 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 Misaotra ny Tompontsika fa mamindra fo sy mamela heloka mandrakariva izy. Ka aokantsika samy haharitra sy hitady ny Tompo mandrakariva dia meka ny mpanompony izany mamafily sy andray ny toa amin'ny fotoana amin'ny tenin'ny Tompo izay mbola omeny antsika araka ny fanahy masina. Aleluia, amen. Aleluia, aleluia. Mbola faly miarabanareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Anio zany efa vitan'ny zokerika teo ny fampibebahana dia misaotra ny Tompo isika. Anisantsika dia ny teny omeny Tompo antsika dia momba ny amin'ny tantaran'ny Jona mpaminany. Izany no tantara horaisintsika anio nomeny fanahy masina hoentintsika zany ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra amintsika tsiraray avy ny momba ny amin'ny tantaran'ny Jona mpaminany. Aleluia, aleluia. Misaotra ny Tompo isika ny amin'ny fampibebahana teo ary isaorantsika azy koa zany amin'izao fotoana ahafahantsika
Ny fampahery eto ny amin'ny tenin'ny tompo izany. Fa kely aloha alako ilay prise izay, alako ity satria manahirana. Voilà. Dia saotra ny tompo izany isika ahafahantsika handray ny tenin'Andriamanitra ary izay tiany fanahy masina ambara. Ka alohan'izany dia manasa anao rehefa afaka mifoy amiko ampahery antsika izany andraisantsika ny teny amin'izay tiany fanahy masina ambara amintsika anio. Iray vavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra anao izay satria ianao tokoa no manatrika eto Jesosy. Ianao nanamboatra ny programa Jesosy eo hatramin'ny fiandohana Jesosy. Misaotra anao tompony amin'ny fitiavanao ary koa ny namelanao anay zanakao tsiraray avy Jesosy izay nibebaka teo. Jesosy eo, zao izay dia andray teny avy aminao fanahy masina aho, ka ity aho manetry teny eo anatrehanao fanahy iray. Mifona aminao aho satria tsy mendrika fanahy masina, tsy mendrika hiasanao akory aho fanahy masina aho. Ka oka ianao no hisandratra ambony dia ambony, oka ianao hanambara izay tianao ambara aminay olonao tsiraray avy. Amboary izahay, diovy izahay, oka ianao hampianatra anay, azahoanay anatra lehibe ho anay amin'ny tantaran'ny mpaminanao Jona. Ka miasa fanahy masina ho aminay tsiraray avy. Ka oka ny nofinay dia angina, fa oka ianao no hisandratra aminay tsiraray avy. Misaotra Jesosy tera ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Amen. Amen. Horaisintsika izany tantaran'i Jona hoy aho teo dia hovakintsika izany ny toko voalohany manontolo, dia ny toko fahatelo sy fahaefatra. Hovakintsika izany ireo toko anankitelo ireo izany, fa ny faharoa izany ho azavaiko fohy fotsiny satria raha ohatra ka horaisintsika eto daholo dia ho lava be izany dia tsy ho vita vetivety. Dia horaisintsika izany ny teny hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Jona izany toko voalohany. Afaka ianao manaraka tsara raha misy baiboly any aminao. Raha tsisy moa baiboly any aminao dia miangavy ianao hiaino tsara izany, tonga dia azo sahady ianao ny sasany amin'izay tiany fanahy masina ambara. Jona toko voalohany manontolo. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titra dia hoe mikasa ny andositra ny tompo i Jona. Tonga tamin'ny Jona zanaky Amitai ny tenin'ny tompo hoe, mitsangana ka makanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary ambarao mafy ny aminy amelezana azy, fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiany. Nefa nitsangana andositra ho an'ny Tarisisy i Jona, mba handositra ny tavan'ny tompo. Nidina tany Zopa izy, ka nahita sambo akany Tarisisy, dia nalohany ny sarany ka niondrana taminy izy, mba hiara-mandeha tamin'ny olona ho any Tarisisy analavitra ny tompo. Fa ny tompo nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina ka efa nila ho vaky ny sambo. Raiky tahotra ny tatsambo ka samy nitaraina tamin'Andriamaniny avy, sady nanary tany an-dranomasina ny entana tao an-tsambo mba hanamaivanana azy. I Jona kosa nefa tamin'izay dia nidina nandry tao ambany indrindra tao amin'ilay sambo ka reno kiny torimaso. Dia nakao aminy ny kapiteny tsambo ka niteny taminy hoe, endre ity ianao, reno kiny torimaso foana eto, mitsangana ka antsoy ny Andriamanitrao, angamba mba hihevitra antsika izy ka tsy ho faty isika. Dia nifampiresaka izy ireo hoe, andeha isika anao antsapaka, mba hizahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao atsapaka ry zareo, ka i Jona no voatondro. Ary hoy ireo taminy, miangavy ianao izahay, lazao aminay
noho ny amin'ny iza moa no mahatonga izao loza izao amintsika. Inona no raharaha fanaonao? Ary avy taiza ianao? Aiza no taninao? Ary avy amin'ny fireneny iza ianao? Dia hoy ny navaliny azy ireo, Hebreo aho, ary ny Tompo Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka niteny taminy hoe, andray izato ataonao izato, satria fantany fa nandositra analavitra ny Tompo izy, fa efa nambarany taminy izany. Dia hoy ireo taminy, ataonay ahoana ary ianao mba hahatonga ny ranomasina aminay? Azafady, mba hatony ny ranomasina aminay. Fa mbola nanonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo, batao aho ka tsy pazo any anatin'ny ranomasina ahatony ny ranomasina aminareo. Fa fantatro fa noho ny amiko no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Nefa dia mbola nivohy mafy ny olona mba amerina ny sambo ho amin'ny tany maina. Tsy todiny anefa izany, fa mbola nanonja mafy taminy ihany ny ranomasina. Dia nitaraina tamin'ny Tompo izy ireo hoe, mifona aminao izahay Tompo, aoka tsy ho faty izahay noho ny amin'ny ain'ity lehilahy ity. Ary aza tao ho mpandatsaka ny rany tsy manatsiny izahay. Fa ianao Tompo, efa nanatanteraka izay sitraky ny fonao. Dia nobatain'izy ireo i Jona ka natsipiny tany anatin'ny ranomasina. Dia nitsahatra ny fisafoaka ny ranomasina. Ary natahotra indrindra ny Tompo ireo olona ireo ka namono zavatra atao fanatitra ho an'ny Tompo sady nanao voady. Amen. Toizantsika amin'ny 7 sy 8. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tonga fanindroany tamin'ny Jona ny tenin'ny Tompo hoe, mitsangana ka makanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary ambarao aminy ny teny izay lazaiko aminao. Dia nitsangana i Jona ka nakany Niniva araka ny tenin'ny Tompo. Ary Niniva dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, fa lalana ateloana no amakivakiana azy. Dia nanomboka nandeha lalana indray andro tao an-tanàna i Jona, ka nanambara hoe rehefa afaka 40 andro dia ho ravana i Ninive. Dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Niniva, ka niantso fifadikanana sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Noho ny efa ren'ny mpanjaka Ninive izany, dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianany izy, ka nanaisotra ny akanjo boninainy. Dia nisarona lamba fisaonana izy sady nipetraka tamin'ny lavenona. Ary araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka, dia nasaina nantsoina sy nambara manerana any Ninive hoe, aza vela hisy anendry any na akory, na olona, na biby fiompy, dia ny ondry, amanosy sy ny omby. Eny aza vela hisy hinana na hisotro rano akory ireo. Fa aoka samy hisarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy. Ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ireo. Ary aoka samy hahafoy ny lalan-dratsiny sy ny herisetra fanao ny tanany avy izy rehetra. Fa angamba hiverina ihany Andriamanitra, ka anenina ary hiala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy hahalany ritra antsika. Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny nialany tamin'ny lalan-dratsiny, dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy amelezany azy, ka tsy nataony izany. Tsy sitraky Jona velively izany, ka nirehitra ny fahatezerany. Dia nivavaka tamin'ny Tompo izy hoe, mifona aminao aho Tompo, tsy izao ihany va no efa nolazaiko, fony aho mbola tany amin'ny taniko.
fa ny tsy isiany toy izao no nandosirako ho any Tarsisy, satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miatra, maharo-po sady be famindram-po, ary manenina ny amin'ny loza. Koa mifona aminao aho ankehitriny, Tompo, esory ny aiko, fa aleoko maty toy izay ho velona. Dia hoy ny Tompo, moa mety va izao firehetry ny fahatezeranao izao? Dia nivoaka niala ny tanàna i Jona, ka nipetraka teo atsinanany tanàna, ary nanao trano ratsakazo ho azy teo izy, ka nipetraka teo ambany alokaloko ny ambara-pahitany izay afarany tanàna. Averiko kely eo amin'ny 5 dia nivoaka niala ny tanàna i Jona, ka nipetraka teo atsinanany tanàna, ary nanao trano ratsakazo ho azy teo izy, ka nipetraka teo ambaniny alokalony ambara-pahitany izay iafarany tanàna. Ary ny Tompo Andriamanitra nanomana tana-tanamanga, ka nampaniry izany ialokalofany Jona, ho alokaloky ny lohany sy hanafaka azy amin'ny manjoa azy. Dia nahafaly an Jona indrindra ny tana-tanamanga. Kanjo noho ny ampitso maraina dia nanomana fositra koa Andriamanitra, ka namely ilay tana-tanamanga iny. Dia maina io. Noho ny posaka ny masoandro dia nanomana rivotra mahamay avy any atsinanana Andriamanitra, ary namely ny lohany Jona ny masoandro. Dia nangataka ny ho faty izy, sady niteny hoe aleoko maty toy izay ho velona. Fa hoy Andriamanitra tamin'i Jona, moa mety va izao firehetry ny fahatezeranao ny amin'ny tana-tanamanga izao? Ary hoy izy, mety ny ahatezerako na dia mandra-pahafatiko aza. Dia hoy ny Tompo, malahelo ny tana-tanamanga izay tsy nisasaranao na nampaniry anao ianao, dia ilay naniry indray alina monja, ary maty indray alina koa. Koa moa va ao tsy mba alahelo any Ninive, ilay tanàna lehibe izay misy olona mahery ny 2 alina sy 1 hetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fiompy koa. Amen. Ry havana, lava ny tantara, lava ny tenin'Andriamanitra, fa novakiantsika ihany. Fa ny toko faharoa no tsy novakiako, fa azavaiko kely foy izany rehefa avy eo. Eto izany dia manambara any Jona mpaminany mandany asan'Andriamanitra, mandany irak'Andriamanitra. Milaza toetrana olona anankiray izany izao tenin'Andriamanitra izao. Isika tsiraray avy no voambara eto. Impiry isika no mandany asan'Andriamanitra. Rehefa miantso Andriamanitra hanao ny asany, dia tokony isika manaiky, fa tsy misalasala. Ry havana, ny Tompo Andriamanitra dia amin'izy maha-Andriamanitra azy izany, dia mibaiko antsika izy hanao ny asany. Ny tantara ambarany eto dia impaminany Jona, dia nitsoaka mihitsy izy, nitsoaka hiafina ny tavan'Andriamanitra, mba tsy andeha ho any Ninive, hitondra teny ny ran'Andriamanitra, hamonjeny Andriamanitra any tanàna lehibe anankiray. Izay le famindram-pon'Andriamanitra izany. Andriamanitra izany mamindra fo amintsika mandraka hatramin'ny farany. Izany hoe misy foana izany ny zavatra ataon'Andriamanitra mba hatsapahantsika ny fahadisoantsika mandraka hatramin'ny farany alohantsika hiala ambonin'ny tany. Ry havana, misy ny olona tsy hiverina amin'Andriamanitra mihitsy mandra-pahafatiny, na atao inona na atao inona, fa mizingizina foana ny amin'ny fanompo-tsampiny, araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo.
Ny zavatra izay tiantsika ny mihoatra an'Andriamanitra dia sampy izany, satria maka ny plasin'Andriamanitra. Dia izay zavatra topointsika izany, topoina tsinona izy io. Izany hoe raha zavatra tianao be, raha tiantsika be, dia lasa manompo an'iny izany isika. Tsy mety afaka amin'iny, mikarakara an'iny, manamboamboatra an'iny, miraiki-po amin'iny. Izay ilay hoe fanompo-tsampy. Misy isan-karazany izy ireo. Misy moa ny tena hoe hita mihitsy hoe statut, ary misy kosa ny hita hoe fianakaviana, ankohonana. Misy dia tena mihitsy hoe ny ankohonako ny ambony ny zavatra rehetra. Misy dia izany mihitsy. Miasa, misasatra, mikarakara ny ankohonany foana, manao izay mampifalifaly ny ankohonany. Dia eo tsy hita tsosa ny plasin'ny tompo amin'izay. Nefany tokony ny tompo aloha. Ny tompo aloha izay vao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Raha vao ohatra zavatra anankiray alefantsika alohan'Andriamanitra, dia efa ao anaty fanompo-tsampy isika. Mila mitandra izany isika tompoko. Eto izany i Jona dia nirahan'ny tompo izy ho any amin'ny tanàna lehibe anankiray, ho any amin'ny tanàna lehibe anankiray izay atao hoe Ninive, andeha hanambara izany, hampibebaka an'ireo olona ireo, satria raha tsy bebaka izy ireo dia ho haringan'Andriamanitra izany ny olona ao amin'ilay tanàna. Dia i Jona nitsoaka izy, satria tsy tiany izany ny andeha ho any hanambara hamonjena ny fanahin'ireo olona ireo. Ry havana, sao dia misy olona fantatrao tiany tompo ho resahanao, hanambaranao an' Jesosy, fa tsy miteny ianao. Satria matahotra ianao sao dia mibebaka ilay olona ka miverina amin'ny tompo. Ry havana, izay nge ny toetran'i Jona e. Izany hoe tsy tian'ilay olona hibebaka, zava-doza izany. Zava-doza. Isika izany tokony hoe hitsinjo mihitsy, hatsapa mihitsy ny amin'ny fanahin'olona anankiray, hoe zava-dehibe eo anatrehan'ny tompo. Hamonjen'Andriamanitra ny fanahin'olona anankiray. Ry havana, ho raisintsika kely ny tenin'Andriamanitra dia midina isika. Alalantsika tsara ny tiany tompo hambara amintsika. Ho vakiako ny 1:voalohany, amin'ny toko voalohany izany. Tonga tamin'i Jona zanaky Amitai ny tenin'ny tompo hoe mitsangana ka mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary ambarao mafy ny amin'ny hamelezana azy fa tafakatra eto anatrehiko ny faharatsiany. Amen. Ry havana, ny faharatsian'ilay tanàna tafiakatra eo anatrehan'Andriamanitra any an-danitra. Mampatahotra izany. Ny faharatsian'ilay tanàna tonga eo anatrehan'Andriamanitra any an-danitra. Feno loto izany, feno faharatsiana izany. Ry havana, eto dia mahatsapa fa Madagasikara, Eropa ao anatin'izany. Izao tontolo izao, izao tontolo izao, tafiakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny faharatsiany izao tontolo izao. Jerevy ny zavatra miseho any an-tanindrazantsika. Ho anareo izay any Madagasikara, ianareo izay manaraka ato, tsisy intsony ny sécurité, tsisy intsony ny zavatra hoe mba hoe tsy ampitaintaina. Hatramin'ny zava-doza tsy faseho masoandro miseho any an-tanindrazantsika. Violana zazakely, manolana zazakely, efa mivadika ny sain'ny zanak'olombelona. Ao ny mangalatra masona zaza, ireo zaza izay atao hoe albinos.
Hatramina olona mpivavaka vonoina, ry havana, abibiana. Ao ny mangalatra hatramin'ny mahalelahana lehilahy mba hoentina anaovana ody, ry havana. Tonga anatrehan'Andriamanitra ny faharatsian'i Madagasikara. Tonga eo anatrehan'Andriamanitra ny faharatsian'i Madagasikara noho ny amin'ny fanompo-tsampy tafahoatra loatra. Tafahoatra loatra. Repentance. Aza makasitraka ota ianao na iza na iza. Eny tompoko, mampane ny tropetra aho anio. Mampane ny tropetra aho. Be loatra ny faharatsian'i Madagasikara. Mitobaka ny faharatsian'i Madagasikara. Hatrany am-piandohana, any amin'ny lehibe indrindra, ao ny kolikoly, ao ny faharatsiana rehetra, mampitandrina ny tompo. Mampitandrina ny tompo. Ho avy ny fitsaran'Andriamanitra ny Madagasikara. Raha tsy mitandrina ny gasy dia ho tanteraka ny ramandrika izay voambara ny fanahy masina efa volana maromaro izay. Ry havana, maro ny manao sorona ho an'ny Satana. Ny famonoana biby atao sorona, atao hoe fanatitra, dia ho an'ny Satana izany. Repentance ny gasy rehetra. Repentance. Ry havana, ho avy ny tompo, tonga ao anatrehany faharatsiany gasy. Ny tanindrazantsika izany. Ny tanindrazantsika izany. Ho avy ny hanohanana, ho avy ny kere, ho avy ny faminina, ary efa hitako ilay devoly ao Madagasikara. Efa nambarako teto taona maromaro izay. Avo dia avo izy io. Mihoatra ny immeuble avo be. Ary ny tanany dia toy ny karavasy. Karavasy ny tanany anankiroa. Dia mikapoka izy ary mipitipitika izay vo azo ny karavasiny. Zay no devoly midomine ao Madagasikara. Raha tsy mibebaka isika dia tsy iverinao Jesosy. Tahaka ny tanin'i Ninive. Raha tsy mibebaka ny gasy dia mbola hay ho ratsy bebe kokoa ny zavatra iseho any amintsika. Mbola hitohy, mbola ho zava-doza maro no efa naseho an'ny tompo ahy sy ny zanako vavy. Misy ny tsinambarako tompoko. Misy ny tsinambarako. Fa zava-doza tsy zaka ny zavatra iseho any an-tandrazantsika. Raha ohatra tsy mibebaka ny gasy, raha ohatra tsy miala amin'ny fanompo-tsampy ny gasy, dia afo be no miandry. Afo be no miandry. Ry havana, matoa miteny hoe ny Malagasy dia gasy no fiteniko. Fa ny etỳ Eropa koa dia misy koa zava-doza iseho aty. Misy zava-doza iseho aty. Ary efa navoakany koa ny video sasany. Tsy hoe koa re miteny aho fa tia ampitan-dranomasina, fa ny fanahy masina no mampiteny ahy ary mampiseho anatin'ny nofy sy anatin'ny fahitana. Ka tsy maintsy miteny aho. Afaka manompa ahy izay te hanompa ahy. Afaka ianao raha hanompa ahy, tsy maninona izany. Ny tompo anie hitahanao. Afaka manaratsy ahy ianao. Afaka mandrora ahy ianao. Tsy maninona izany. Ny tompo anie hitahanao ary mamelanao aho. Fa ho avy ny fitsaran'Andriamanitra ho an'i Madagasikara. Ho avy tompoko. Ary koa ity Eropa ity. Maro ny zavatra efa niseho tamin'ny faminaniana sy fahitana ary ny nofy izay fanambaranay. Maro ny efa niseho ary maro ny mbola ho avy tompoko. Maro ny mbola ho avy. Ry havana, teto i Jona dia nitsoaka.
Za tsy hitsoaka fa mahasahy miteny aminao aho, ry gasy malala. Tsy miafina aho miteny, fa miteny aho satria ny ranao manjary anadina ny tompo ahy rehefa ho avy ny fotoana. Efa niteny aho teto fa miezay anareo ao an-tanan-dehibe tompoko, makany ambany vohatra mamboly. Averiko indray, averiko indray. Mieza tompoko miala ny tanan-dehibe, mieza tompoko miala ny tanan-dehibe, mandehana mamboly any ambany vohatra, fa ho avy ny andro mahaory. Tsy ho zakanao izany, tsy ho zakanao izany tompoko. Mila miala amin'ny tanan-dehibe. Ny tompo anie anokatra lalana ho anao. Mety miteny anao aiza ny moyen anaovana izany. Mangatara amin'ny tompo fa atorony anao ny lalana hitondrany anao. Rehefa tena zanany ianao dia atorony anao ny lalana andehananao. Ry havana, ho avy zava-doza iseho ao Madagasikara. Ho avy izany. Jerevo zavatra efa miseho ankehitriny. Abibiana, abibiana. Mbola hitohy, mbola ho gravo noho izao zavatra iseho any amintsika. Aty Eropa koa izany, aty Eropa koa izany. Ry havana, toizantsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miteny fanahy masina dia mankatoa azy. Amen. Dia teto i Jona dia nitsoaka. Niteny tamin'ny tompo hoe mitsangana ka mankanesa Ninive, ilay tanàna lehibe, ary ambarao mafy ny amin'ny amelezana azy, fa tafakatra eto anatrehiko ny aratsiany, ny faharatsiany. Nefa nitsangana andositra ho an'ny Tarisisy i Jona, mba andositra ny tavan'ny tompo. Amen. Maro ny mpanompon'Andriamanitra mandositra ny tavan'ny tompo, tsy mety manao ny asany. Mila mitandrina isika tompo. Andininy fahatelo ihany. Nidina tany Zopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy, dia nalohany ny sarany ka niondrana taminy izy mba hiara-mandeha tamin'ny olona ho any Tarsisy, analavitra ny tompo. Amen. Nieritreritra izy hoe rehefa ho any amin'ny tanàna anankiray io dia ho alavitra ny tompo. Ry havana, ny tompo no tompon'izao rehetra izao. Izy no tompony tany aman-danitra. Tsy afaka hitsoaka isika, tsy afaka hiafina isika, naiza naiza le antsika, naiza naiza. Araka ny teny Davida mpanao salamo ao amin'ny salamo 7:30. Naiza naiza le antsika, na hiakatra any an-danitra isika, na hidina any ambany tany isika, na inona ataontsika dia hita ny tompo foana isika. Andininy fahaefatra. Fa ny tompo nahatonga rivotra mahery teny ambony ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina ka efa nila ho vaky ny sambo. Raiky tahotra ny tatsambo ka samy nitaraina tamin'ny andriamaniny avy, sady nanary tany an-dranomasina ny entana tao an-tsambo mba hanamaivanana azy. I Jona kosa nefa tamin'izay dia nidina nandry tao ambany indrindra tao amin'ilay sambo ka renoky ny torimaso. Amen. Eto zany ny tompo dia nahatonga rivotra mahery izy. Nanonja mafy zany ilay sambo. Alay tsara intsana ilay rivotra mahery. Rivotra mahery nampanonja mafy ilay sambo. Dia zavatra niseho, ireo olona tao anatin'ny sambo dia nitaraina tamin'ireo andriamanitrany. Eto manambara fa mpanompo sampy izany ireo. Manandriamanitra kely izany ireo satria akely ny ato. Ambarany tenin'Andriamanitra tsara hoe raiky tahotra ny tatsambo ka samy nitaraina tamin'ny andriamaniny avy. Samy manana ny andriamanitra tompony izany izy ireo. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra teo, ao anatin'ny teny izay nambarany dia misy andriamanitra kely koa. Ry havana, ny tompo no manome ny teny izay hoentinay eto, na dia tsy niresaka ary izay ny amin'ny verse, fa mifandray ny tenin'Andriamanitra. Ireo tatsambo izany dia
mpanompo sampy dia nitaraina tamin'ny Andriamanitra izy ireo zany. I Jona amin'io nidina nandeha natory tany ambanatin'ny sambo zany. Izany hoe tsy nahataitra azy mihitsy zany ilay onjan-dranomasina. Dia nohony avy eo 9 dia nakao aminy ny kapiteny tsambo ka niteny taminy hoe, endrey ity ianao, reniky ny torimaso foana eto, mitsangana ka atsoy ny Andriamanitra ao, angamba mba hihevitra antsika izy ka tsy ho faty isika. Amen. Hitanareo izany, ilay kapiteny niteny tamin'ny Jona hoe atsoy ny Andriamanitra ao. Izany hoe tsy Andriamanitra zany, fa atsoy ny Andriamanitra ao, fa angambany hoy izy, teneny taminy fa angambany hihevitra antsika izy ka tsy ho faty isika. Fantatrio kapiteny tsambo io fa Andriamanitra Jona dia Andriamanitra mahery, satria Andriamanitra alehibe no soratra eto. Andriamanitra mahery ary mahay manavotra ny olona. Mampalahelo ankehitriny ny zavatra misy. Firifiry ny olona manompo sampy. Fantany izao nefa fa tsy mahavoavonjy azy ny sampy. Tsy mahavoavonjy azy. Fanta fa Andriamanitra lehibe indrindra mahavoavonjy, fa aleony ihany manompo ny sampy. Ry havana, mila mibebaka isika. Mila mibebaka isika. Dia nifampiresaka izy ireo 17. Dia nifampiresaka izy ireo hoe andeha isika hanao antsapaka mba hizahantsika izay mahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao antsapaka ry zareo, ka i Jona no voatondro. Dia hoy ireo taminy, miangavy ianao izahay, lazao aminay noho ny amin'iza moa no mahatonga izao loza izao amintsika. Inona no raharaha fanaonao? Ary avy taiza ianao? Aiza no taninao? Ary avy amin'ny fireneniza ianao? Dia hoy ny navaliny azy ireo, Hebreo aho, ary ny Tompo Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka niteny taminy hoe, andray izato ataonao izato, satria fantany fa nandositra nalavitra ny Tompo izy, fa efa nambarany taminy izany. Amen. Ry havana, vao niteny izany Jona, namaly ny tenin'izy ireo, satria nanao antsapaka izy ireo hoe iza nahatonga azao. Dia i Jona no voatendry. Dia izay nahatonga azy ireo nanontany any Jona. Dia nohony efa namaly azy zany i Jona hoe Hebreo izy, ary ny Tompo Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Ny Tompo Andriamanitra nanao zao rehetra zao mihitsy zany nambarany. Dia raiky tahotra indrindra izy ireo zany. Ry havana, matahotra an'Andriamanitra koa ireo olona ireo. Andriamanitra lehibe, nefa ny mbola manompo sampy ihany izy ireo. Tokony ho tsapantsika tsara fa Andriamanitra irery ihany no tokony atahorantsika, fa tsy ny sampy kely ary, tapa-kazo na ody kely ary, fa ny Andriamanitra ny lanitra, izy no nahazo rehetra no tokony atahorantsika. Izay nahatonga andreo ireo natahotra mafy. Natahotra izy ireo vao niteny zany i Jona hoe Andriamanitra ny lanitra no ivavahako. Teo ry zareo dia nanontany, dia hoy ireo taminy 19, ataonay ahoana ary ianao mba hatony ny ranomasina aminay? Fa mbola ny hananonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo, mba atao aho ka atsipazo any anatin'ny ranomasina, atony ny ranomasina aminareo. Fa fantatro fa noho ny amiko no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Nefa dia mbola nivoy mafy ny olona mba hamerina ny sambo ho amin'ny tany maina, tsy todiny anefa izany, fa mbola ny hananonja mafy taminy ihany ny ranomasina. Amen. Ry havana, eto zareo dia nanontany an'i Jona hoe inona no ataon'izy ireo. Jona niteny hoe batao aho izy, batao aho Jona, ka atsipazo any anaty ranomasina, atony ny ranomasina aminareo. Aleloia. Ry havana, alaivo an-tsaina. Ianao ve na izaho ve
dia manaiky hiteny hoe batao aho dia atsipazo any an-dranomasina. Batao dia atsipazo any an-dranomasina. Amin'io ny ranomasina manonja be, manonja. Ny finoany Jona an'Andriamanitra dia lehibe. Lehibe ny fahatokisany an'Andriamanitra. Fantany tsara fa raha batain'izy ireo izy atsipy any an-dranomasina dia Andriamanitra hiaro azy. Aizan'izany ny finoantsika tompoko. Aizan'izany ny finoantsika. Tsika mora matahotra, mora taitaitra. Manana finoana ohatran'ny Jona ve isika? Teo ireo olona ireo dia mbola niezaka ihany amoy ny voy mafy mba hamerina an'ilay sambo. Nefany azafady, tsy todin'izy ireo ilay sambo. Satria ny Tompo Andriamanitra no nahatonga ny onja izay niseho. Ary fantatry Jona tsara mihitsy fa ny Tompo nanao izany. Dia noho ny avy eo dia nitaraina tamin'ny Tompo zany ireo olona mpanompo sampy ireo. Mahagaga ny tantara eto. Nitaraina tamin'ny Tompo izy ireo, nifona amin'ny Tompo zany. Hoy izy ireo hoe 1:11 dia nitaraina tamin'ny Tompo izy ireo hoe mifona aminao izahay Tompo ô. Aoka tsy ho faty izahay noho ny amin'ity lehilahy ity, ary aza atao ho mpandatsaka ny rany tsy manan-tsiny izahay. Fa ianao Tompo ô, efa nanatanteraka izay sitraky ny fonao. Dia nobatain'izy ireo i Jona ka natsipiny tany anaty ranomasina. Dia nitsahatra ny fisafoan'ny ranomasina, verikely, dia nitsahatra ny fisafoan'ny ranomasina, ary natahotra indrindra ny Tompo ireo olona ireo ka namono zavatra atao fanatitra ho an'ny Tompo sady nanao voady. Amen. Ry havana, nifona izy ireo tamin'ny Tompo Andriamanitra izany. Fantatry izy ireo fa misy Andriamanitra, nefa izy ireo manompo sampy. Dia nifona tamin'ny Tompo izy ireo satria niteny mihitsy izy ireo hoe aza atao ho mpandatsaka ny rany tsy manan-tsiny izahay. Fantatry izy ireo fa marina ny fiainan'ny Jona satria mpaminana izy, fantany tsara mihitsy. Dia nobatain'izy ireo zany i Jona natsipy tany anaty ranomasina, dia nitsahatra ny fisafoan'ny ranomasina, ary natahotra indrindra ny Tompo ireo olona ireo ka namono zavatra atao fanatitra ho an'ny Tompo sady nanao voady. Amen. Ry havana, nanao voady izy ireo, namono zavatra nanao fanatitra ho an'Andriamanitra, dia ny voady. Tsy fantatra izay voady nataon'izy ireo, tsy fantatra. Ny Tompo no mahalala. Fa nitahotra an'izy ireo teto, natahotra an'Andriamanitra izy ireo, nahatonga an'izy ireo nanao fanatitra, ary ny voady noho ny avy eo. Tsy voalaza anaty Baiboly ny voady nataon'izy ireo. Ny Tompo no mahalala. Ny tenin'Andriamanitra tsy azo anampiana, tsy azo analàna. Ry havana, engany e, ka tena hoe niverina amin'ny Tompo ireny olona ireny zany. Eo amin'ny toko faharoa tsy ho raisintsika, fa amin'ny toko faharoa azavaiko fohy fotsiny. No natsipin'izy ireo i Jona, dia nanomana hazandrano lehibe ny Tompo hitelina any Jona. Hitelina any Jona tao anatin'ny kibona hazandrano izy, nataon'Andriamanitra tao izy, ary 3 andro sy 3 alina izany. Dia nivavaka i Jona izy ao anatin'ny kibony hazandrano. Ry havana, alaivo saretsena hoe anatina kibona hazandrano dia entiny ny trondro be iny any ambaniny ranomasina any farany ambany any. Oka ianao hamaky any toko faharoa io, fa tsara be ny vavaka nataony Jona. Tsara ny vavaka nataony, ary tena hoe nitaraina tamin'ny Tompo izy. Raisiko fotsiny eo amin'ny 9:9. Nanarona ay hatramin'ny haiko ny rano, nanemitra ay manodidina
azafady averiko a, toko faharoa zany a: nanarona ahy hatramin'ny haiko ny rano, nanemitra ahy manodidina ny lalina, nisaringotra manodidina ny lohako ny zava-maniry any an-dranomasina. Ry havana, zava-dehibe izany, tafalatsaka tany amin'ny fanambanin'ny tany mihitsy i Jona. Tsy natahotra izy tao anatin'ny kibon'ny hazan-drano fa nivavaka tamin'Andriamanitra. Raha isika ambony lakana fotsiny, vao mihetsiketsika ny lakana dia efa mipararetra, efa matahotra. Ry havana, aiza ny finoantsika? Tsika ve tsy matoky an'ilay Andriamanitra lehibe, mpanao ny lanitra sy ny tany? Tokony hijoro tsara isika. Horaisitsika amin'izay ny toko fahatelo sy ny toko fahaefatra. Io no tena tiany Tompo ampahafantarina antsika tsara izany. Eo amin'ny toko fahatelo dia niteny tamin'ny fandroana zany Andriamanitra, satria eo amin'ny farany amin'ny toko faharoa, eo amin'ny andiny faha 1ambin'ny 10 amin'ny toko faharoa, dia hoy ny tenin'ny Tompo hoe: ary ny Tompo nandidy ilay hazan-drano ka nalohany ho eny amin'ny tany maina i Jona. Amen. Ny Tompo izany nandidy ilay hazan-drano dia nalohany teny amin'ny tany maina i Jona. Izany hoe navotan'Andriamanitra izy zany. No teny amin'ny tany maina izy dia niteny tamin'ny fandroany amin'izay Andriamanitra. Impiry Andriamanitra no miteny amintsika hanao ny asany. Sao dia miandry isika zava-doza tahaka anazy an'i Jona, izay vao andeha hanao ny asan'ny Tompo. Na mbola pira kokoa no ny mahazo an'i Jona, izay vao andeha hanambara an'i Jesosy hanao ny asan'ny Tompo. Eto izany ny Tompo dia namerina niteny tamin'i Jona, azafady, eo amin'ny toko fahatelo andininy 1, hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: tonga fanindroany tamin'ny Jona ny tenin'ny Tompo hoe: mitsangana ka mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary ambarao aminy ny teny izay lazaiko aminao. Dia nitsangana i Jona ka nakany Ninive araka ny tenin'ny Tompo, ary Ninive dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, fa lalana ateloana no amakivakiana azy. Dia nanomboka nandeha lalana indray andro tao an-tanàna i Jona, ka nanambara hoe rehefa afaka 70 andro dia ho ravana i Ninive. Amen. Ajantsika hatreo amin'ny andiny fahaefatra io. Eto zany ny teny fandroany Andriamanitra dia niaina amin'izay zany i Jona. Dia lasa izany nandeha nakany Ninive. Dia noho ny avy eo nanomboka nandeha izy lalana indray andro tao an-tanàna. Dia nanomboka nandeha lalana indray andro tao an-tanàna i Jona, ka nanambara hoe rehefa afaka 70 andro dia ho ravana i Ninive. Amen. Zay le tenenin'ny Tompo. Zay zany no tenenin'ny Tompo nasainy ambarany Jona. Satria ny tenin'ny Tompo eto hoe, ary amin'ny andiny faharoa hoe: ary ambarao aminy ny teny izay lazaiko aminao. Ary ambarao aminy ny teny izay lazaiko aminao. Ry havana, tsy moramora ny plasin'ny mpaminany. Tsoroko aminareo izany. Tsoroko aminareo. Fa isaorako ny Tompo ny amin'iny fidianany na dia mafy aza ny asa. Manambara ny teny toy izao ny amin'ny Madagasikara na ty Eropa, dia mafy ny zavatra miseho satria vavan'olona tsy zaka. Ry havana, tsy maninona izany. Araka ny teneniko hoe na manaratsy ahy ianao na mankahala ahy ianao dia tiako foana ianao fa ny Tompo anie hamindra fo aminao ary mamela anao koa aho. Fa ny fanahinao no tiany Tompo ho vonjena, ary tsy maintsy manambara aho. Eto i Jona dia tsy maintsy nanambara izy, satria hoy ny Tompo hoe ambarao aminy ny teny izay lazaiko aminao. Tsy maintsy ambara. Dia niteny amin'izay Jona
hoy Jona tamin'ny tanàna anankiray izay nandalovana izany. Hoy izy hoe rehefa afaka 7 andro dia ho ravana i Ninive. Amen. 7 andro. Kely izany tompoko. Tsisy fotoana akory iomanana izany ny olona hitsoahana. Satria na hitsoaka ary dia ho vonoiny tompo ihany satria hitany tompo avokoa zavatra miseho. Tsy afaka hiala na aiza na aiza, na ho aiza na ho aiza. Toizantsika zany eo ambanimbany eo izay tiany fanahy masina hitsaharana. Nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. No nefa reny mpanjaka Ninive izany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjo-boninainy. Dia nisarona lamba fisaonana izy sady nipetraka tamin'ny lavenona. Ary araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka dia nasaina nantsoina sy nambara manerana Ninive hoe aza avela izy anendry anina akory na olona na biby fiompy dia ny ondry amanosy sy ny omby. Eny aza avela izy hihinana na hisotro rano akory ireo. Amen. Ry havana, no ny nare zany izy ireo ny teny nambarany Jona avy tamin'Andriamanitra ny teny, dia nino an'Andriamanitra ny mponina? Ry havana, mino an'Andriamanitra venao malagasy ka hiala amin'ny fanompontsampy amin'izay. Mino ve ianao an'Andriamanitra sa mbola anao tahaka an'ilay tatsambo mitan'Andriamanitra kely? Sampy izany. Miala tompoka amin'ny fanompontsampy fa ho avy ny tanàn'Andriamanitra andrava, amono, ary ho very any amin'ny afo be raha tsy mibebaka ianao tompo. Raha tsy mibebaka ianao amin'ny fanompontsampy. Eto ny tenin'Andriamanitra dia nino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadikanina sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ry havana, afaka mifadianina irery ianao raha mpanompo sampy ianao, na ny ankonanao manontolo izany. Raha ny fianakavianao ohatra hoe ray aman-dreny be ianao, na reny ianao, na dadabe ianao, na bebe ianao, tokony alainao ny fianakavianao rehetra dia angoninao dia tenanao miala tsika amin'ny fanompontsampy dia mibebaka, mifadianina tompoko, mba mindra ny tompo fo aminao sy ny taranakao. Mila mibebaka tompoko. Aza entina mitety ny afo ny taranakanao. Tahaka ny amin'ny teny ary amin'ny Exodus Deutéronomie izay, na Levitikosy. Aza entina mitety afo ny taranakanao. Zany hoe entinao amin'ny afo be sahady, izy mbola velona, dia ho very any amin'ny afo be rehefa tonga ny fotoany. Mila isika mitandrina mba tsy ho very any amin'ny afo be. Teto ny olona tao Ninive dia nifadianina ary ny mpanjaka mihitsy no nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana, niala tamin'ny seza fiandrianany. Matoa ny mpanjaka miala amin'ny seza fiandrianany dia manetry tena izy izany. Nanetry tena izy teo anatrehan'Andriamanitra avo indrindra ary ny teny manambara hoe nanaisitra ny akanjo-boninahiny izy. Lasa ny kely izy zany anatrehan'ny tompo, tsy mijery hoe za neka olona lehibe indrindra, za mpanjaka, na za président, na za zao, fa nanetry tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra dia nalany ny akanjo-boninahiny amin'ny maha-mpanjaka azy, dia nisarona lamba fisaonana izy sady nipetraka tamin'ny lavenona. Nipetraka ambany dia ambany. Izay no fomban'ireo zanak'Israely teo aloha, na i Davida mpanjaka ara, rehefa mitady ny tavan'Andriamanitra mibebaka dia manao akanjo fisaonana, dia mifadianina, dia mihoso-davenona mihitsy ara izy ireo, ary tsy mihinan-kanina, adino zany ny sakafo, fa ny fanahy
no miandry ny valiny avy amin'Andriamanitra. Ry havana, mila isika mifadianina indraindray, satria raha ohatra ka tsy mifadianina isika dia libra be ilay nofontsika zany. Voky be foana dia tsy miasa lotsony amin'ny fanahy. Nefa rehefa tonga ny fotoana hafatesantsika, io nofo io tsy afaka mihinan-kanina intsony, fa fanahintsika hijaly raha ohatra ka very any amin'ny elo. Ry havana, vatan-kazo anie ny vatantsika, manto fotsiny anie ny vatantsika nofontsika io, fa ny fanahintsika anatintsika io no tokony hovonjentsika. Rehefa maharesy ianao na dia iray andro fotsiny raha tsy mihinan-kanina, dia faly aminao ny tompo. Faly aminao ny tompo. Mila kosa nefa mitandrina hoe tsy hihinan-kanina fa mba ahihy. Ohatra ianao rejima, tsisy idirany amin'ny fanompon'Andriamanitra izany sy ny amin'ny fiainan'ny nofo izany. Tsy azo ampiarahana ireo. Fa ny nofontsika dia ho levona, fa ny fanahintsika no ilain'ny tompo hovonjena. Ry havana, ny fifadian-kanina dia tena mirakila amin'ny fiainantsika. Mampahery anareo aho. Tena mampahery anareo aho. Ao anatin'ny fifadian-kanina no isehoan'ny voninahitran'Andriamanitra betsaka mihitsy amin'ny fiainantsika. Fanasitranana, fanafahany amin'ny devoly koa, tena hoe idirany an-tsehatra amin'ny fiainantsika. Valim-bavaka koa anatin'izany. Tsara ny tompo, tsara ny tompo. Mila isika tena hoe miditra anatin'ny fifadian-kanina indraindray. Ilaintsika zany. Ary ny tompo ahitanao ao amin'ny mangingina rehefa manao izany ianao. Fa tsy mila hoe ambara amin'izao tontolo izao akory hoe fadianina mantsy aho ka izao mahatonga ana reraka be. Tsia. Efa azonao zany valim-pitianao raha manao an'izany ianao. Dia tsy henonao indray Jesosy. Tsy henonao ny tompo. Fa anao sy ny tompo anie io. Fa tsy ho an'ny olona. Fa raha miantso kosa ianao hoe fifadian-kanina ho an'izao tontolo izao dia hafa izay. Dia ny olona afaka mifadianina ihany koa. Fa tsy hoe kory hoe hifadiana ianao dia manambara hoe izaho mifadianina, izaho tsy mihinana. Ry havana, tsy azo atao izany. Fireharehan'ny nofo indray izay. Tsy azontsika atao izany. Tonga dia haresy eo anatrehan'Andriamanitra isika. Tsy hainao tompo akory ny fifadian-kanina ohatran'izany. Fa tokony tsy ho fantatry ny olona mihitsy ny fifadian-kanina raha tsy hoe paharazara angaha. Efa nambarako amin'ny video any teo aloha na teto ihany angambany. Matoa ny ankonako mahafantatra hoe nifadianina ako dia indraindray fifadian-kanina maharitra. Dia ilay zanako vavy mahandro na zanako lahy koa na ny vadiko koa miteny andao any amin'ny restaurant. Dia izaho miteny hoe miala tsiny fa tsy afaka satria nifadianina. Na koa zanako vavy miteny hoe mamo, nanao sakafo ohatr'izao ahako. Tosika izaho tsy hihinana. Dia manontany indray izy avy eto hoe ianao izy nifadianina fa zavatra tianao io. Izay ilay izy. Fa tsy irery hoe nifadianina fa mbola tsy hihinana aloha izaho. Tsia tompoko. Tandremo fa satana dia fetsy. Eo anie izy miandry antsika. Miandry antsika kendry-toana izy. Aoka tsika hanetry tena tahaka an'izy ireo tao Ninive. Manetry tena ambany dia ambany eo anatrehan'ny tompo. Fa tsy mirehareha. Jesosy dia nanetry tena. Nanetry tena ny tompo ka tokony tsika ohatra ny tompo koa manetry tena. Tsy mila misandratra ambony izany tsika fa ambany dia ambany. Ambany dia ambany. Ry havana, izay no hoe toetra ny tompo izay. Ialana avokoa ny fireharehana. Ialana avokoa ny fijejojejoana. Efa resy izany. Amin'ny nofo mantsy izany efa resy avokoa izany fa tsotra. Tsotra. Tena tsotra indrindra no ilain'i Jesosy. Amen. Dia eto izany ireo olona tao Ninive hatramin'ny mpanjaka dia nisaona izy ireo sady nifadianina. Dia hoy ny mpanjaka eo amin'ny 17 amin'ny tapany faharoa hoe aza vela hisy hanendry any na akory na olona na biby fiompy dia ny ondry amanosy sy ny omby. Eny, aza vela hisy hihinana na hisotro rano akory ireo. Fa aoka samy hisarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy. Ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ireo, ary aoka samy hahafoy ny lalan-dratsiny
sy ny herisetra fanao ny tanany avy izy rehetra. Amen. Ry havana, zay no nytenen'ilay mpanjaka. Hatramin'ny biby fiompy zany mampagaga ny tenin'Andriamanitra eto hatramin'ny biby fiompy dia tsy navela hisihinana na hisotro rano akory. Ary koa ireo biby fiompy ihany koa dia 9 fa oka samy misaona lamba, fa oka samy misarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby fiompy. Na ny biby fiompy ara dia nirakofana lamba fisaonana. Ry havana, ny tany manontolo zany, tanàna manontolo zany tena hoe anatin'ny fahanginana tanteraka, anatin'ny fifadikanana tanteraka, tena hoe silence total zany. Misarona lamba fisaonana anatin'ny fahanginana zany. Ry havana, tena zavatra mahagaga ny tantara izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Dia noho ny avy eo, hoy ny tenin'Andriamanitra hoe, dia hoy izy hoe, ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy ireo. Mila mitaraina mafy amin'Andriamanitra, zay le vavaka zay. Firesana amin'Andriamanitra. Tena mivavaka mafy mihitsy zany. Satria rehefa tsy misakafo tsy misotro dia tsy misotro rano dia mivavaka mitaraina. Tena mitaraina, tena mitalao amin'Andriamanitra mihitsy zany. Nefany na mitaraina ary dia ary aoka samy ahafoy ny lalan-dratsiny sy ny herisetra fanao ny tanany avy izy rehetra. Amen. Zay le izy. Mila mahafoy ny lalan-dratsy sy ny herisetra. Jerevy ny herisetra ny Madagasikara na Ampitan-dranomasina koa ary. Mila mahafoy any toetra ratsy rehetra mihitsy aloha. Zay vao afaka miditra ato fivadikanana. Satria raha ohatra ka hoe mbola hanohy ihany ny toetra ratsy ihany, dia hifadianana fangataka fonana fotsiny mba tsy ho faty afaka 40 jours. Ry havana, Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Tsy azo vazivaziana ny tompo, fa izay afafitsika no hojinjaintsika isam-batan'olona. Raha mamafy ota isika dia hijinja fahafatesana mandrakizay. Fa raha mamafy kosa isika zava-tsoa dia hijinja lanitra isika. Ry havana, raha ota no afafitsika, faharatsiana rehetra, herisetra sy ratsy rehetra, dia hijinja any amin'ny elo mandrakizay. Tsy maintsy handray ny valikasany ny olona tsiraray avy. Eto zany dia niteny mihitsy ilay mpanjaka hoe aoka hiala amin'ny fanaony zany, amin'ny lalan-dratsy zany. Samy hiala, samy hahafoy ny lalan-dratsiny sy ny herisetra fanao ny tanany avy izy rehetra. Ny tanana manao herisetra zany mila miala amin'izany, miala amin'ny faharatsiana zany. Fa angamba hiverina ihany Andriamanitra ka hanenina ary hiala amin'ny fahatezerany mirehitra mba tsy halandritra antsika. Eto zany ilay mpanjaka dia mbola tsy mahafantatra hoe hamindra fo ve Andriamanitra, fa arakaraka ny toetra ny fiovan'ny olona eo no hamindran'Andriamanitra fo. Ry havana, oka isika hibebaka mihitsy, satria ny fibebahana dia ho hitantsika hoe hamaly ve Andriamanitra sa tsia. Satria eto ilay mpanjaka miteny hoe mbola ho hita zany raha hamaly Andriamanitra na tsia, na hamela na tsy hamela. Mila zany isika tena hoe madio mangatsakatsaka eo anatrehan'ny tompo. Mila madio mangatsakatsaka eo anatrehan'ny tompo. 10 Ary rehefa hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny alany tamin'ny lalan-dratsiny, dia nanenina izy ny amin'ny loza izay nolazainy hamelezany azy ka tsy nataony izany. Amen. Ry havana, hitan'Andriamanitra ny nataon'ireo ny amin'ny nialany, niala averiko indray tamin'ny lalan-dratsiny. Miala mihitsy, zany hoe teo amin'ny fahalotona anankiray, ohatra hoe fijangajangana tao anatin'io dia miala mihitsy eo, miala tanteraka. Ohatra hoe mpanompo sampy
dia miala mihitsy amin'ny fanompo-tsampy tanteraka. Ohatra hoe mpamon'olona dia miala mihitsy amin'ny famonoana olona tanteraka. Ohatra hoe mpanao kolikoly dia miala mihitsy amin'ny fanaovana kolikoly tanteraka. Ry havana, na ny avinavina io, na fara-tsitoatra io, ninona io, fitenenan-dratsy koa zany, ny lainga koa ao, ninona izany, dia miala tanteraka amin'io toetra io zany zay Andriamanitra vao manenina ny amin'ny loza saika ao ataony. Fantatr'Andriamanitra ny fontsika, hitany miharihary ny fontsika zanak'olombelona, tsisy miafina aminy, tsisy miafina aminy. Izy no mitana ny aintsika. Ry havana, ny fontsika io dia ao anatanan'ny Tompo io, eo an-tanan'ny Tompo ny fontsika io. Fantany tsara daholo ny momba antsika, fantany androntsika, fa raha mandainga isika hoe mieritreritra hoe ny bebaka ahako dia afaka ahako, fantany tsara hoe hiverina sady amin'ny ota isika, dia tsy mamela antsika izy. Tsy mamela antsika satria misy olona mibebaka nefa ny saina mbola maloto ihany. Eo am-pibebahana eo, zafady, eo am-pibebahana eo olona anankiray ohatra, dia mbola misy saina maloto ihany. Amelanao ve ny Tompo? Tsia tompoko. Tsy afaka mamela olona mbola misy saina loto Andriamanitra. Fa mila madio mangatsakatsaka isika. Araka ny tenin'ny fanahy masina alina tanatin'ny fivavahana en direct alina izay nataoko. Na dia tahaka ny loham-pandraitra aza, hotatsika dia tsy ho tafiditra any an-danitra isika satria Andriamanitra dia mazava. Mazava. Hitan'Andriamanitra izany na dia ota kely ara tahaka ny lohana fandraitra dia tsy ho tafiditra ny lanitra isika. Tsy maintsy isika madio mangatsakatsaka eo anatrehan'Andriamanitra, zay Andriamanitra vao manenina ny amin'ny loza saika nataony amintsika izany. Satria fahafatesana matsy ange no iseho e. Zay le teniny ery hoe oravana. Oravana. Zavatra ravana izany dia zavatra potehana. Potehana zavatra ravana. Ry havana, eto zany dia namaly zany ny Tompo. Nanenina izy zany ny amin'ny zavatra saika nataony ny amin'ny Ninive. Dia eto amin'ny toko faha-efatra hovakintsika ny amin'ny toetran'ny Jona. Engane ka tsy ohatra izany ny toetranao. Engane mba ho faly amin'ny olona izay voavonjy ianao. Engane. Azafady. Toko faha-efatra. Raisitsika ny andiny voalohany dia midintsika izay araka ny sitrapon'ny Tompo. Tsy sitraky i Jona velively izany, ka nirehitra ny fahatezerany. Dia nivavaka tamin'ny Tompo izy hoe, mifona aminao aho Tompo. Tsy izao ihany va no efa nolazaiko fony aho mbola tany amin'ny taniko. Fa ny tsisiany toy izao no nandosirako tany ho any Tarsisy, satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miatra, mahari-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza. Ka mifona aminao aho ankehitriny Tompo. Esory ny aiko fa aleoko maty toy izay ho velona. Amen. Ry havana, tezitra i Jona satria mibebaka ny olona. Zava-doza izany. Olona mibebaka ho vonjena ve dia atezitra anao. Zay zany no nahatonga azy nitsoaka, satria tsy tiany ho voavonjy ny fanahin'ireo olona ireo. Tezitra izy. Teto i Jona dia nisy toetran'ny Satana tao anatiny, fahatezerana satria nibebaka ilay olona. Ry havana, maro ny mpaminany sandoka, maro ny pasteur sandoka, maro ny karazana mpitory sandoka ry havana. Mila mitandrina isika.
satria aleloia maheno tsara ve nareo tapaka kely teo maheno aleloia saotran' jesosy zafady a tapaka kely teo maro ny mpaminany sandoka maro ny pastera sandoka ka mila mitandrina isika tompoko satria ny zavatra misy dia hitarika ny olona any fahaverezana mampanantena arena mampanantena vola fa tsy mamonjy ny fanahan'olona teto i Jona dia tezitra satria ny bebaka ilay tanàna ny olona tao an-tanàna dia tezitra izy ary tafavoakany tamin'ny Andriamanitra tafavoakany tamin'ny Andriamanitra ny teny hoe io zay zavatra zay zany a no efa nahiny izany na tonga azy nitsoaka tany Tarsisy mba tsy bebahan'ireo olona ireo zany ry havana zavadozana izany engany isika mba ho faly amin'ny fanahan'olona anankiray ary alahelo raha mahita olona hitantsika hoe manomboka manao fiainana maloto tsy mety verina amin'i Jesosy tokony anana alahelo isika ny amin'ny fanahan'iny olona iny raha izay no toe-ponao toe-panahinao dia ao aminao zany ny tompo raha malahelo fanahan'olona anankiray ianao hitanao hoe very tsy mety verina amin'ny tompo dia izay ny fony Jesosy izay no fon'Andriamanitra izay ho hitantsika eo amin'ny farany eo eto zany Jona de niteny izy hoe ozy izy hoe tsy sitraky Jona velively ozy ten'Andriamanitra hoe tsy sitraky Jona velively izany ka nirehitra ny fahatezerany de nivavaka tamin'ny tompo izy hoe mifona aminao aho tompo tsy izao ihany va no efa nolazaiko fony aho mbola tany amin'ny taniko fa ny tsy isiany toy izao no nandosirako ho any Tarsisy satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miatra mahari-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza ka mifona aminao aho ankehitriny tompo esory ny aiko fa aleoko maty toy izay ho velona amen nangataka mihitsy izy ho faty satria tsy zakany ahitan'ireo olon'ireo ny bebaka ry havana grave zany satria fantany Andriamanitra araka ny teneny hoe fantaf'Andriamanitra dia mahari-po Andriamanitra mamindra fo sy miatra ary mahari-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza dia eto izy nangataka amin'Andriamanitra mba ho faty satria tsy zakany ny amin'ny fibebahan'ireo olona ireo ry havana betsaka ny olona tsy faly rehefa tena lasa vavaka be ny olona anankiray tian'ilay olona anao fiainana maloto ho vera zany zava-doza izany mila mitandrina isika andiny faefatra fa hoy ny tompo moa mety va izao firehitry ny fahatezeranao izao nametraka fantena taminazy Andriamanitra hoe mety va izao firehitry ny fahatezeranao izao de nivoaka ny ala ny tanàna i Jona ka nipetraka teo antsinana ny tanàna ary nanao trano ratsakazo ho azy teo izy ka nipetraka teo ambanin'ny alokalony ambara-pahitana izay hiafarany tanàna amen ry havana alay fisarain-tsaina ane nivoaka i Jona ny ala tao tanàna dia nipetraka teo antsinana ny tanàna izy dia nanao trano ratsakazo teo izy mba hijerevany izany ny hafarany zavatra iseho ao amin'ilay tanàna mba hijerevany hoe anahoana ny hafaran'ireo satria tsy faly izy amin'ilay tanàna ny bebaka toetra ratsy mihitsy izany toetra ratsy toy ny faly amin'ny zavatra ratsy anjo any olona ry havana mila mitandrina isika tompoko dia noho ny avy eo ny tenin'Andriamanitra andiny fahenina ary ny tompoandriamanitra nanomana tanatanamanga ka nampaniry izany hialokalofany Jona ho alokaloky ny lohany sy hanafaka azy amin'ny manjoa azy
dia nafaly any Jona indrindra ny tanatanamanga. Nanamboatra tompo zany nanomana tanatanamanga. Izany hoe ohatrana hazo misy failehibe zany. Dia lasa alokaloka ny Jona zany iny satria mafana be tsiny amin'ilay toerana zany. Dia faly ery zany Jona ny amin'ny izay tanatanamanga izay hazo anankiray izay zany hazo iray no manotompo ho azy zany. Faly izy satria misy alokaloka ho azy. 7. Kanjo noho ny ampitso maraina dia nanomana fosotra koa Andriamanitra ka namely ilay tanatanamanga iny dia maina io. Noho ny maraina izany dia nanomana zany Andriamanitra hevitra nataony zany ho ataony amin'ny Jona, dia namely ilay tanatanamanga izy dia maina io. Tonga dia namainy ny tompo zany ilay tanatanamanga. Dia tsy afaka zany hialokalofany intsony zany. Noho ny niposaka ny masoandro dia nanomana rivotra mahamay avy any antsinanana Andriamanitra, ary namely ny lohan'ny Jona ny masoandro dia nangataka ny ho faty izy sady niteny hoe aleoko maty toy izay ho velona. Amen. Ry havana, jerevy ny toetran'ny Jona eto. Noho niposaka zany ny masoandro dia nanomana rivotra mahamay avy any antsinanana Andriamanitra. Jerevy ho fahalebiazan'Andriamanitra. Izy no mihazona izao rehetra izao. Izy no mihazona izao rehetra izao. Izy no manao izao rehetra izao. Izy nampitsahatra ny tafijivotra. Nanao ny rivotra aloha izy tamin'ny ranomasina. Dia avy eo natsahatra ny tanatin'ny trondro i Jona. Dia navoaka ny tany amin'ny tany maina. Dia eto indray izy manomana rivotra indray izy amely ny lohany Jona ny masoandro. Tsapan'Andriamanitra tsara ny ahafaty sy tsy ahafaty azy. Zany hoe tsy ahafaty an'i Jona mihitsy zany ilay hafanana nalefan'Andriamanitra. Zay le hoe Andriamanitra no mitana ny aintsika. Dia namay zany dia mamay avy any antsinanana ary namely ny lohan'i Jona ny masoandro dia nangataka ny ho faty indray izy. Amen. Indroa Jona nangataka ny ho faty. Tezitra izy zany dia hoe aleo ho faty. Ry havana, noho ny olona marobe novonjen'Andriamanitra dia tsy nafaly azy. Dia nangataka ho faty indray izy. Hoy izy hoe aleoko maty toy izay ho velona. Fa hoy Andriamanitra tamin'i Jona, moa mety va izao firehitriny fahatezeranao ny amin'ny tanatanamanga izao? Ary hoy izy, mety ny atezerako na dia mandra-pahafatiko aza. Jerevy ho famalinan'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny taminazy hoe mety va ny atezeranao amina kestion azo zany amin'ilay tanatanamanga fotsiny. Dia niteny Jona hoe mety ny atezerako na dia mandra-pahafatiko aza. Tsy tsapa ny zavatra anjo azy rotra ka ny an'Andriamanitra nefa ny fanany amin'ny fotoana io. Satria anatin'ny fahatezerana izy. Anatin'ny fahatezerana tsy faly amin'ny famonjena fanamaro. Dia hoy Andriamanitra navaliny tamin'ny Jona zany. Hoy izy amin'ny 10. Dia hoy ny tompo, malahelo ny tanatanamanga izay tsy nisasaranao na nampanirianao ianao. Dia ilay naniry indray alina monja ary maty indray alina koa. Eto ny Andriamanitra dia mampafantatra anazy hoe malahelo ilay tanatanamanga izay tsy nisasarany akory i Jona. Nefany naniry indray alina fotsiny ary maty indray alina. Andriamanitra zany nampiseho mirakla tamin'i Jona fa tsy mety tonga saina izy. Nampanirian'Andriamanitra indray alina fotsiny zany ilay tanatanamanga. Tsy tsapany akory izany miteny marina mihitsy ten'Andriamanitra eto dia ilay naniry indray alina monja ary maty indray alina monja. Dia tsy tsapan'i Jona akory ilay zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiarovan'Andriamanitra azy. Ary koa azo izay tsy nivoleny akory, tsy nisasarany, Andriamanitra no nanao izany. Izy iray mihitsy nefa no namboly azy fa tsy asan'ny tanany Jona. Dia hoy
hoy koa Andriamanitra, koa moa va aho tsy mba alahelo any Ninive, ilay tanàna lehibe izay misy olona maherin'ny 2 alina sy 2 hetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fiompy koa. Amen. Ry havana, Andriamanitra zany teny tamin'ny Jona fa malahelo izy satria asany tanany ny zanak'olombelona, asany tanany avokoa ireo rehetra ireo, ary manambara ny tenin'Andriamanitra eto fa malahelo zany Andriamanitra ny amin'ny fanahin'olona izay ho very noho ny ota. Eto nefa ny tompo dia manambara tsara fa tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany ireo olona ireo zany. Izany hoe tsy mahafantatra an'Andriamanitra zany izy ireo. Ry havana, isika nefa ny mahafantatra an'Andriamanitra. Mahafantatra an'Andriamanitra isika fa tsy mety mibebaka. Eto Andriamanitra dia manamarina mihitsy fa hoe tsy mahafantatra, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany. Tsy mahafantatra ny tompo ireo olona ireo, fa ny tompo tonga zany nampiteny an'i Jona hamonjeny ny fanahin'ireo olona ireo, ny tanànany Ninive. Ry havana, mahafantatra isika ny amin'ny fanompontsampy, mahafantatra isika ny amin'ny fijangajangana, mahafantatra isika ny amin'ny ratsy rehetra satria misy ny Baiboly isika, misy ny tenin'Andriamanitra. Mahalala isika ary Madagasikara dia feno olona mpitory fivavahana. Nefa ny ve tompoko tena mipratike ilay tenin'Andriamanitra vakinao ianao, na ianao mpitory ara, na ianao mpitory ara. Sa tompoko amboarimboarina sa tompoko amboarimboarina satria sao dia mitsoaka ny mpivavaka. Mila mitandrina isika tompoko. Aza amboarimboarina ny tenin'Andriamanitra, azahoana olona maro ao anatin'ny fiangonanao. Rehefa mitory dia mitory ny famonjena mihitsy sy ny marina sy ny tsy marina ary ny fiavian'i Jesosy. Torio tsy akivilivily ny fahotana, ny faharatsiana izay hitanao amin'ny olona, satria Andriamanitra tsy hisangisangy amin'ny fanahintsika, fa tiany isika ho voavonjy. Aza tambazana fotsiny ny olona hoe areten'Andriamanitra amboarimboarina falifaly ny olona dia hijanona ao amin'ny fiangonana, fa ho very ianao ary ny mpivavaka koa ao aminao, fa oka hitory ny fahamarinana sy ny fahamasinana tanteraka tompoko. Oka isika hitandrina tompoko, satria ho avy Jesosy, izy ho avy tsara ny tany, ho avy izy aka izay voahomana tsara ihany. Ry havana, engany ka tsy ho toan'i Jona, tsy ho toan'i Jona ny fiainantsika, ka hitsoaka ny antson'Andriamanitra, ary koa ho faly raha ohatra tsy mibebaka ny olona, alahelo raha ohatra mibebaka ny olona. Ry havana, zava-doza izany, mibeba, mijoroa, oka hiova tanteraka isika, hisaraka amin'ny sampy rehetra araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, miala mihitsy amin'ny sampy, satria io sampy io no mamatotra antsika zanak'olombelona ary averentsika ny amin'ny elo. Tery dia tery ny lalana makany an-danitra, fa malalaka ny lalana makany amin'ny hafobe. Tery ny lalana miditra any amin'ny fiainana. Tery, tsy maintsy hitsakitsana avokoa ny momba antsika rehetra. Tsy maintsy manify kely isika vao tafiditra any an-danitra. Ry havana, izay ny anio. Izay ny anio tompoko fa engany ka tena hijoro tsara isika tsiraray avy. Izay tompoko ny anio ka ametraka veloma aminareo tsiraray avy izay menada, dia amin'ny heriny anio toy izao indray ny fotoana, raha mbola tsy tonga ny tompo na mbola tsy miala eto ambonin'ny tany ny iray amintsika tsiraray avy.
satria ny andro sy ny ora ary ny fotoana dia mandeha miazakazaka ka mifoaza tompoko ara-panahy. Veloma tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ilay velona sy mahery avy any Nazareta. Veloma tompoko. Amen.